miarabantsika isa tokantrano amin'izao rivariva izao miarabanareo manokana izay manaraka ny fandarana l'actualité eto amin'ny matv ary singana manokana amin'izany ihany koa ireo mpijeritsika manirana ny faritany sy manirana ny ranomasimbe indiana amin'ity takarivo ity moa dia horisantsika manokana ny resaka fananantany sy ny toetra raha politika izay tsy mitsahany voatra zany tamin'ny ity herinandro ity vahintsika ao anatin'izay indrindra ny solombavambahoaka Naivo Raolidina filohan'ny Vomiera eo anivon'ny anteny miram-pirenena misana ny fananantany miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka mameriny indro manana ny antitra dia antitra tengina ry namanamaka ny araba zay efa natolotra teo irariko tsy sotiko velany tomenaka fa ho lataka anaty totsoka kanenika ny vanimpotolan'izay manaraka ity fandarana ity amin'izao arivariva alindalina izao ary mbola mafisiko sy arapanim-panoira gasy manao hoe arapaina natratry ty andro alahady samy salama ny tsirairay avy samy salama mandritry ny taona ary avokatra foana na voky nanona misotranao Andriamatoa solombavambahoaka idiratsika avy hatrany ny resaka fananantany ianao mo filohan'ny Vomiera amisanany fananantany zay ao anivon'ny anteny miram-pirenena resaka somary nalaza tatoato ny resaka hoe aty tany tao nanisana famotehana trano fandroan'olona misy ny miaro misy ny manenjika inona marina ny tena ao ambadik'io raha fananantany teny nanisana eo Andriamatoa solombavambahoaka tena misaotra anao maka ary misaotra manokana ny matv mba misehatra afahanay solombavambahoaka ny Madagasikara maneho hevitra sy manazava amin'ny vahoaka hamafisiko etoana faratany vola rotsaka ny tenako dia ny mamparana n'olotra ny vafisainky fa rehefa lany kosahako dia solombavambahoaka amin'ny Madagasikara zany hoe ny malagasy tsy vaky volo dia soloko vava avokoa mariako any manontany zavatra any satria rehefa mandraindraikitra zay matetika dia vohatra le kely reny manao kambatelo ka ny kibony toerana nazaka ihany fa nono ampinonona ny tsampy ary ndraindray mahazo tsiny tahaka le zaza mipetraka amin'ireny kely ka misasa lazaina mandany rano tsy misasa ity zaza voretra inona ny antony mampalahelo any raha ohatra ka ny mandraindraikitra sy miaro vahoaka no mena tsiny lava eto amin'ity fireneny ity ny tena koa efa taona teo tao amin'ny fitondrana tetezamita ary filohan'ny Vomiera fanajariana ny tany sy fitantanana ny fananantany teo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita efa filohan'ny Vomiera mpanadiadiny aty tany koa na le enquête parlementaire atao teo anatrehan'izay dia efa nisy ny fanadiadiana nataonay ary nisy ny fitaranam-bahoaka ka eto akoa mba tsy veriberenana amin'io resaka io intsony satria mariako fa tsy enina nysana irery no manana olana ohatr'izao androany amin'ny sivy sasany maraina akoa dia fa na nisy olona roa tonga tao trano hoe nisy fanjerana trano koa ao Besarety any amin'ny faritany naiza dia misy olana foana izy io ary tsy mijanona fa saingy zao amin'ny mampitondra ny fiombahoakahako rehefa misy vahoaka midaraina dia izay mpanelanelana ny vahoaka sy mpitondra dia izay no nandraisako andraikitra teny fa mbola manamafy fa Naivo Raolidina tompoko dia tsy manana tany eo nanisana na 1 centimettre tohatro aza aveko Naivo Raolidina dia tsy manana havana na 2 tapo ka arova manokana ao nanisana tsy manana nininonao Naivo Raolidina tsy hoe miaro ny fafisaingy tsy mpikambana amin'ny fafisaingy toy ny mipetraka ao ny maro anisoary mpikambana movany Saravalomanana aloha tsoneto tia mampetsaka mipetraka ao satria rehefa mivoaka ny valim-pifidianana tao dia nanana vato-be mozahako ny ankolava Ravalomanana dikan'izay zany tsy misy tombontsoandra Raolidina manokana raha resaka io na resaka mibagidata tsy mampivakotra tsy manana tsenao na omposary tsy manana tsenao nampakininy amin'ny 67 na ny zavatra miseho any Adeko sy ny any Fianaratsoa sy ny Moramanga sy ny Antamatavy sy andraisanay fitaranana avokoa ka mba tiako apetraka ihany zay zavatra zay inona marina moa ny zavatra miseho ao nanisana eto akoa
tena dia somary mizan'le pampanao atsika anareny ohatra namakotylifa dia raha olo dinina kabary aza vokatra tsy maintsy miaraka amin'ny taratasy foana dia ho pofotsika eto aseoko aminao eto maka siripjery fanontany jardin des cieux de Nansana titre 1953 a dia tany mpanjakana eta malagasy io nga mety atsika fofian'ny lalàna io fa affecté amin'ny ministère amin'ny fambolenana ny agriculture izany hoe tany mpanjakana natokana ho ampiasain'ny ministère fa tsy any ministère tsy mitovy mantsay samihafa ny tany anao sy any razambe anao sy an'andriamato ministra manokana na député manokana no hoe tany mpanjakana natokana ampiasaina am'raha eo mariako tsara misy anto ato anatin'ny fanamarinana fananatany izay vo tamy 3 mars 4 de mbola tamy mpanjakana io ary misy mihitsy areo ambany eo interdiction de construire et d'occupation tamin'ny 3 décembre 2003 aloha tsika iana mangarara de hitany na mpisolo vava na mpitsara na vahoaka malalan'izany rehetrarehetra zany de rehefa misy an'io zany a de tsy azo piatrahany io a nanomboka atao sy ny sisa zavatra mahagaga nefa de tsotra le izy milaza sasany manao hoe ampiasay ministère io nefa trano efa mampolony tao makiako fa efa tamy taona 1,7 no nazony an'io ny voasoratra atao amin'ny fobe mifananatany tamy 3,7 izany hoe tsy afaka hitaiza vahoaka mihitsy a hoe aza mipetraka anareo na aza mipetraka amin'ny toeran'io fa za ary tam'izany fotoana zany mbola tsy nisy mihitsy ary tsy mbola eritreritry ny anao ahko ngay mandreniko atsy taona maro tatyarina aloha zany azava ny zavatra mihita de aseoko eto tamy taona ohatra fotsiny ty a tamy taona 7,7 de efa namin'ny olona ny fanjakana de za fiekiteny io zao manana na vitatitra borina tamin'io tany io hitatsika io ny fanamarinana fananatany ity ny fampivarotana acte de vente définitif ny fanaova amin'ny fanjakana malagasy tam'ireo olona ireo ary itya raha nresitsika vo tamin'ny 19 juillet 2005 no nangataka hoe suivant demande en date du 19 juillet 2005 nangataka de 2009 a de mena io ny fampivarotana ary manana certificat de situation juridique olona akaiky ny tanina zery io tompoko io hitatsika satria nanao enquête izay nanao fanadidina de azonay to tantaratasy tsy zara olo dinina mamborona an'izany nefa tsy rehefatsika io a io tamin'ny fanarahana io a fangatana tamy 2005 il a été io zany aloha tsy te ny vahina fa sao tsy fatatranyolo fa ny fanaraka fanjakana malagasy ty olona ity de nahazo vita de vita atao ny zavatra mipetraka ato nefa de hoe tsy azo piatrahana tsy azo apetraka nahoana ary tsy azo an'izany natao a fa menangeny zay voalohan'ny fanamarena ary efa tamy 7 nisy ny mena ty zay meko tya ary aty amin'ny 7 de nisy mena apetraka ony amin'iny fa tsy ve olona fitan'izay ihany koa fa io tany mpanjakana io koa de nanomezana namidy mbola afakiko eto any io tamy mpanjakana io eta malagasy fanjakana malagasy de namidy tamin'ny les États-Unis d'Amérique tany mirefy fakijerevitsika eto a mirefy 2 hectares 62 ara 29 centiara tamin'ny oviny fampivarotana io tompoko ny natao a dia atsika jereny eto a ny daty manamarina zany 22 avril 2008 namidy zay anaovana nefa izy io a de fatatsika tsara fa park fitsangatsanganana de namidy io hoe anaovan'io anaova ary tsy hoe namidy vola be a fa prix symbolique fotsiny hitatsika ato de un franc de mazava tsara ato a lovaka suivant arrêté numéro io a de a été désaffecté zany hoe désaffecté na ihany a rehefa mena ny amerikanina androvany sekoly apetraka ao ny amin'iny fa mazava zany a fa na amin'ny olo-kafa ihany a ny fanjakana ary io ny eta malagasy varotra atao taorinan'io moa de mipetrahan'olona be de be le izy apetraka ao ny amin'iny a
fa inona na tonga an'le olona ireo a tsy navita ny taratasy ny akabeazany de tsotra nisy an'ity noty ity tamin'ny 3 d'octobre 2024 miato ato izy manao hoe toutes des affectations suspendues zany hoe tsy hoe foana tsy misy tsony des affectations fa lalàny fa miato de rehefa niato a de mipetraka teo ny olona rehetra tsy de mbola namafisiny zany tamin'ny 7 janoary 2024 inona ny hoe nataoko taminy hoe negovako olona negovako vahoaka de tsotra fotsiny ambarako eto fa tsy niteny mihitsy aho hoe manaova prescription acquisitive fantatro nytika amin'ny prescription acquisitive satria akoatra amin'ny mampanao politika ahako a de efa technicianna domaine koa fa tany vita titre amin'ny olona iray fa tsy mipetrahany tsy nampiasainy nandritry ny 20 taona mahery nanaovan'olona fanorenana tsy nisy nanelingella tsy nisy fanarahana de azo nangatana teny anivon'ny fitsarana fa ny zavatra natao de hoe voalaza ny lalàna loi 2008 014 du 23 07 2008 ao amin'ny article 40 de manambara tsara amin'ny teny vahiny izy fa atikako amin'ny teny mialagasy hoe ny tany natokana ho ampiasain'ny ministera ka tsy nampiasainy nandritry ny 5 taona de azo esorina aminy ka ny mamaritra izany a tsy manatanteraka izany de ny 9 sy 7 izany hoe ny ministera zay misahana ny fanatsariana ny tany sy ny fampandrosona teo aloha na zay miany fobe mifananantany zay miovova foana no manatanteraka izany aleo azavatsara fa ny didy mpanjakana fampiarana an'io ny didy mpanjakana 13 telo amby 3 tamin'io 20 avril 13 eo amin'ny 9 fa 7 de milaza mazava tsara fa inona ny atao hoe tsy lain'ny ministera le tany de milazalaza izy hoe le tany de tsy nasiny fanamatisa milaly le tany de tsy nampiasaina araky ino nanomezana azy an'le tany voapovy zany fa reo tany reo a de nomena ministera ho ampiasainy fa namidiny tamin'ny amerikanina ny hectara nomeny olona titre ny zavatra ary tsy nisy nininona teo apetraka ny amin'iny a fa mba tsara ho fantatry ny rehetrarehetra fa raha ohatra ka levier na miala am'izay le hoe de fiaton'ny fanaovana des affectations de manana zo reo olona ireo ka aoka tsika tsy tsara fotsiny hoe mpanao politika mamendrifendry vahoaka ny mpanao politika mampianatra ny olona tsy anara-dalàna angalatra tany tsy manao an'izany raha olodinina ame ohatra aminao a fa raha nisy mbola niditra tateorina ny fanarahana isy andriamaton'ny ministry ny fambolena zay mariako fa tsy manana olana mihitsy zay marala mianaka zary mbola misaotra azy manokana satria no ny fitsonjovany vahoaka de navelany napiditra tiko sy rano reo olona rehetra reo satria fatany hoe impossible o zay vahiny mbola nalana angeo de rehefa nisy fitarainana tonga taty amiko hoe misy manao fanorenana tsara dalàna teo a tamin'ny 13 janoary 2024 de aseoko eto tsy zany mampianatra olona manao construction illicite fa nanoratra tany amin'ny tompon'andraikitrisy atokajana tany amin'ny commune nanoratra tany amin'ny ministre ny agriculture io hitangeo tamin'ny 6 mars 2014 io mbola misy mampiasa indray le tany a fa mba tokony hoarovana sisisa de nandrainy andraiky ny commune nandrainy andraiky ny to amin'ny aménagement du territoire fa 5 zao ny zavatra nampalailo de tsotra nisy didy mpitsarana nytsotsogoka andray avy any ambadika tany hoe mahazo manao indray le olona ty de io zany mipetraka hoe rehefa inona ny didy mpitsarana no azo atao a nefa za misakana le olona hoe sao de ho azerandreo arinany fa so ia moa vaofa nisy fitsarana ambony a de ny ato io fa hita moa zany tam'izay fotoan'izay hoe ny filopoko tany taony no nanao fifanarana tamin'ireo olona reo apetraka eo ny amin'iny a fa raha mahazo alalana ara-dalàna any ny commune urbaine Tananarivo izy ireo a tsy manana olona nga olodinina amaranako azy a de tsotra ihany iza de mpitondra fiombahoaka rehefa nisy ohatra fiombahoaka tonga taty amiko tamin'ny 16 octobre 2012 hoe mba miora miojiro zay fa mijaly be mpanafika be eto io ny fangatahana tonga taty mbola siesy teto am'izany satria nisy fanaona de nanohatra tany ministre fambolena tamin'ny 14 novembre 2012 io
tena maly ministry mifambolena zay sokako azy manokana hoe ekena le fangatango vahoaka reo io de nanoratany ny desiantsirama io dikan'izay mpanelanelana vahoaka sy mpitondra nisy adeo fa tsy zahako niditra teo fa ny zavatra mampalelo eto amin'ity fireneny tya atram'izay ak'izay mba andrasana ny gouvernement vavao tsy fitondran'ny vavao de zao rehefa malagasy mangataka tany sy manao de asarotana asina ame ohatra aminao farany ako de tsotra ao anansana ihany tia tany mirefy 6 hectara 7 ara 1% ara io de tampanjakana io amin'ny malagasy tampanjakana de efa nipetrahan'olona nanamatrisan'olona milaly de tonga tamin'ny taona osoarivo anaovana 35 000 logement de fa nanisitran'olona ak teo de fa falifaly le olona hoe azo amin'io zany tsy raikitra nefa io de mena sematy io namidy ny fanjakana malagasy tamin'ny sematy ary mifidiny hoe ditatsika 1 franc prix symbolique fa ny zavatra mampalahelo a de namidy sematy tamin'ny SMPI de zao namidy ny SMPI filatex de fa mandendra ny expulsion ny ambadika any hoe sorongeo ary zay mihitsy na tonga fampiatona aseoko eto tamin'ny 26 juin 2011 hoe zay tany ka nomena ny sematy ka prix symbolique varotana azy taminy na hoe ny expropre na nalay mifanjakana mba omena azy mba ampiasaina ho any daholo be de nahato aloha fa tsy maintsy averina tamin'ny mpanjakana vo azo nomena zany rehetrarehetra zany dia hita fa be de be ny tsy fanaran-dalàna de zay no narovako tompoko fa tsy nitsy ako farany dia mikasika le trano le nazera teo zay napokoditra zay aseoko eto ny sako de tsotra le izy fanontaniana apetrako fotsiny za tsitra lalitra de tsotra manontany olona hoe nanao fampielezakevitra raha olo dimina hoe za de hiaro anareo de tonga gazety sasany manao hoe voafitaka amin'ny voaka tsy afaka ny mialatsiny fa mbola tsy teo anaty fitondrana koa de fa nisy ady tany amin'ny fitsarana io fa rehefa nareny tena anay hoe misy tady ndrongo de naka fanamarinana fanana tany de mbola seoko anao hitondray mbola hita malagasy io tsy misy mihitsy hoe amin'ny tontolo iainana le izy tsolana zany fa efa nisy ady de nikaroanay ta 11 avril nanderana ny trano iny aseoko anao fa 8 avril zay nitady mitidipitsarana tany tsy nahity izahay tompoko fa nafienina io hoe ady efa radiation ngamba fakinao io tsy mamorona io no navoaka ny tribunaly de rehefa nanontany tao zay nandefa vady tany ny 10 avril io nitady nakao amin'ny talian'ny tontolo iainana hoe aizany didipitsarana mandrava an'ireo trano 7 eo zany tonga vady tany zay 10 avril io fa nitanay tany amin'ny fitsarana efa radiely zany miala fotsiny reo fa tsisy efa 11 avril vo meny ty hoe io le didipitsarana ary efa nazera dolo le tranon'olona rehetrarehetra vo azo ty misy daty dolo reo tompo tsy manaonao fonga olo dina asana sombavambahoaka ny natoko de io taorinan'io vo hitanay le didipitsarana fa razonay taloha ty nanaovanay pile nanotadiavanay hoe ampiaro le tapaka atao amin'ny filahakevitry ny ministra zay milaza ato fa hoe ato dolo aloha mifanjerana trano mba tsisiny ihany nangataka an'izany zay raha ohatra na fa tsy nisy mola izy evanina ka za kosa natao hoe za re ny tsikonorisina vandama tsy afaky ady amin'ny pile dosiera aseokonao pile dosiera be ohatran'izao ve mitsongo be jereo le izy zao ve jerenao ka ona ny efandra olo dinina inana an'izao miaramila fikamy ao tsy afaky hiditra am'izay fa ny zavatra nataony de zao hoe efa ny apelata fa ny zavatra mampalelo de ty nisy solombavambahoaka namana nametsiny hoe elaha manao populisme elaha manao zao tsisy an'izany io afaka 5 taona ndraiky efa misy fifitianany ary laha-mbahoaka foana rehefa miasa rehefa mitondra feom-bahoaka ary zay koa ny tsy tiavavoaka tsy olana amiko misy gazety hoe miteotim-bahoaka anao fa zao nge zavatra nisy aseoko anareo eto fa nisy zao tao nangataka anapaka hazo manga 5 io kininina roa ohatra roa azo omitoerany le solombavambahoaka ny teny tamiko hoe olona nge manapatapaka azy fotsiny teny manimba zava-panjakana io nisy nangataka tany tamin'ny 6 Soarivo tsy vakiko nangale olona fa tsy mety fa nahazo alalana fanambarana ikapa hazo io nahazo alalana tany amin'ny ministeran'ny tontolo iainana taona ansana nefa eto le trano azera tony mahazo manapaka azo io kinina de io mihitsy mipetraka eo dia tsy misy fisakanana zao fikapana azo izao
ary ty daty de tamin'ny 2 juillet 2009 enquête parlementaire fanatetirana ataonay nahitanay to ka mampalahelo kosa ny hoe nahoana ny tranon'olona ohatran'izao efa mipetraka firy zao 7 tsabona 20 mena manta fotsiny tsotro zao fa le olona sasany mena lalanao sa ministère amin'ny tontolo iainana no nitory hoe azeroko trano 7 eo de na fepenina de vita tany tsisy famezatsiny io fa faziny azy moa Andriamanitra nangajana na mifazimba na nitendrombohitra 12 na ialany no itsarany zay nanao ratsy teto aty firenena ty fa nahoany to mena ary tsy mahazo ray eo mipetraka atao am'le tany tao apetraka ao ny amin'iny a dikan'izay zany andriamato solomavambahoaka misy zany le zanakiala hafa misy zanaky ary zay no nampalahelo izy zay no nanaovako fampelezan-kevitra hoe hiady ho anareo inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao mampalahelo de tsotra ihany misy mpanao politika sasany zay tsy manao nininona mihitsy misy solomavambahoaka sasany zay tsy manao nininona mihitsy fa miady seza tsy miady ianary misy mpisolo vava sasany zay raha tsika malala fa rehefa misy fitokona amin'ny mpianatra na misy gadrany tsy afahagatra politika na manao détournement na volam-panja nininona laza mpitolona tamin'ny fitopolo sy 700 de manenjika fotsiny tsotro zao zao fa tsy hita zay zavatra ataony fa ny tena le miasa miary vahoaka-andro manala tsy olona amiko zany olona mpanao fanatanjahantena vo nanao fa ny zavatra tiako apetraka fotsiny kosa de manao hoe izay ny fanovanany takina ka na inikiantra na inikidona na iza ho faly na iza tsy faly izay nge ny idivana l'immunité parlementaire fa tsy hoe anao section provision zay na makitrano zay nanodina volam-panjakany zay na nindro anaty olona sanatry de arofy fa izay miary vahoaka midiny eny mba neo hevitra ny fonay sy mitondra ny fiombahoaka mampalahelo de ho sambotsamborona fotsiny amy tsisy antony sy koatrakatraina fotsiny am'zao tsisy anaiky an'izany eto na iny trantra niny kotony eo ka za milaza ohatra ny tempakidata ampitiko aminareo any zany no ny fitaranana tonga atao aminay sy ny solomavambahoaka miporoporotany voalohany na nytaninay iny moa zany efa tsy oetsolo le mpitondra teo aloha fa PDS vovony efa ao ary raha mifiresany mbola izy fionanay de ny hoe tsy maintsy misy foana fifandiniana fa tsy najaina ny droit de préemption ny lalàna ny ordonnance 60/146 du 3 octobre 1960 de milaza mihitsy fa raha misy tany na vitatitaka amin'olona iray ka hivakotra n'io zay nefa misy olona mipetraka tsy maintsy tenenina aloha le olonao ohatra zay ka zavatra hita nefa de le semady mialatsiny na ho faly izy na tsy ho faly de tsy nanaty an'izay PDP ny tany midimidy semady fa tsy zay nge mahatonga le olonanao pakinina io koa pakinina hatram'izay ny enana io de nitaraina le olona de manazava izy zay hoe miteny zay tamin'ny tale généralny semady sorena be amiko mihitsy izy sanatria ohatrany hoe za miseo milay za mpakatsisy ny eo fa mivahoaka zany to tsy zay le izy tompoko fa akoatra ny mampanao fanatanjahantena tsy ananako kipo de za tsy mitelikafatra fa pika bary velonanina ka io rehetrarehetra io zany amy mampanao lalàna anay sy mpitondra fiombahoaka anay de tsy maintsy hoetinay ary tsy maintsy azavainay milaza aminao fa raha mena kely tapapolana fotsiny tao zay ny nangatahanay hoe aloha iato tsy voazery ohatran'ireo fa rehefa vahoaka kosa le izy mangataka ka malagasy dia agigagika ny dosie tsy mena fa rehefa mahitahita sy amerikanina zao moa zany le tany efa feny eo anany sana rehetrarehetra io zany tamin'ny voalohany herinandro teo vo mipetraka roandro ministry ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary efa najariana ny tany zay miamy vatana fobe fanana tany de faneona taminy tsy afaka manapaka ny vatany fa ampatako am'hoe zao ny zava-misy nresaka atao zay minitra vitsivitsy nitondrako azy ny fombahoaka misy mitovitovy amin'ny heviny misy miteny izy hoe zarina manara-dalàna ny olona rehetrarehetra zarina ny rehetrarehetra ara-dalàna ny fitondran'ny filomaha-karavalymanany ny eken'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana 7 fa rehefa tsaradrariny de reny ny efa rany ka zay kosa miteny hoe aperon gariny sy netiko tany hoe fomba hoaka io fa zao aloha teny ango vahoaka apitiko fitsarana
aleo akitsika samy andro le didi-pitsarana fa izay kosa de milaza hoetany hoendanitra kehitriny mba solomavamboaka amin'ny Madagasikara-nay zay mitondra ny fion vahoakanay milaza kosa zay vahoaka tsy verina zavatra teo reny iona amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala aho amin'ny herinandro ho avy zao raha tsy afapana ny adevitra iatsy aloha de tsy anam-potoana de tsy maintsy azavaiko aminy a hoe zao ny zavatra ampiseho ary mafisiko fa tsy manana olona manokana amin'ny tale général semady a za tsy manana tany vidina tamin'ny semady na hofaiko amin'ny semady sy ny sisa fa rehefa misy fiombahoaka tonga eto aminay na misy tsirariny eto izay ny nanaovanay tolona sivy soroary fandovana fa tsy hoe akory ny ena maso mahafaty fa ny ena masaka mahavelona ka io na itiavan'olona andraolodinina na io na tsy tiavan'olona andraolodinina fa na itiana na tsy tia nisy mpanao gazety regny zay nge namana amaranako an'ity nasanty namanamaka ny teny hoe raha olodinina zany eny e ka tsy holanina filopoko tany azy e rehefa miseho tele izy de ahodin'olona nanetsika mafy tao angatram'izao mpanao gazety mbola manetsika za moa mbola fikopolo taona vao eto de zao lany député Somatsara lany Somatsara tsisy ninino io nefa de tsisy asan'izany gazety zany efa tsy manaratsy afona fa zao io a vo avandavidrano anao paky matsy vo ela velona ka io tsy na ho inona fanaratsiana sy fanenjehana olona miasa tsy maintsy volamena latsaka ambofoka tsy lozany sotsiratra ary volamena sarona potaka na hoela na hoaingana amin'ny andro ray tsy maintsy amirapiratra foana ary matoky a fa tsy maintsy vovà io olana fanana tany io tsy maintsy potika ny fanaovana tsindry azo lena sy famezana asana loatra ny vahiny fa ny malagasy ny tompony tany ary ezaka izay mpanao lalàna andrafitra nova lalàna hifanaraka amin'ny etahitam-bahoaka zay ny andrasantsika zay no iriny malagasy tsirairay agnamana am'izao fotoana zao fa raha rotiny eto ihany ianao solombavam-bahoaka voalazanao tery aloha hoe voafidy amin'ny anaran'ny vondrona politika mampara na raha rotina eto zany hoe anotaninanao hoe inona marina ny zava-mitranga ao anatin'io vondrona politika io misy ve ny ady amin'ny trano ao anatin'ny vondrona politika io ary nisy moa safotofoto vitsivitsy teo hoe leo solombavam-bahoaka lasa minisitra ao anatin'ny gouvernement takehitriny any mapara misy milaza hoe tsy any mapara inona marina ny zava-mitranga ndre mato naivo raolodinina marina mihitsy ny voalazanao fa izay mapara ny tony hoe emboka akondro e efa mitraky zay a de ray ihany miondrika zay a samyny manana ny akolafiny satria zao aza tonona fa ny mapara de plateforme na fierahana vondrona mitoko politika maromaro sy fikambanana maromaro ka raha mivady aza ho mitovy hevitra maty ambakiny akonakotrika ny kambana aza hony a ka tsanako zao kambana mianadala azy vavy angay a ohatroatra anazy zao volotsokola angay a fotsifotsykely oatra ndreniny mbola misy tsy mitovy ka tsy misy mihitsy o le tovy hevitra tanteraka izany ny antoko ray aza zay no natonga mba ataoko fampomezany tika efa mikabara taloha hoe vondra ray tsy mivaky isan'izany antoko zany ny tantaray ny dadanay zay moa mbola anina tam'izany ny tantaray ny papanay a fa vaky anisy tadiorina le vondra ray tsy mivaky ary zao tsy hitatsony na vakiny aza ka io a tsy voatery tovy hevitra daolo ny atoko politika rehetra indrindraindrindra tiako manamaky fa zahako raha niaraka tamin'ny filohandrarajoelona dia ilay filozofiany sy le fanaovan'ny politika tanora na finaritra zavatra nisy mantsy hatram'izay de zao tamin'ny andron'ny PSD raha iverinantsika ny tantara de PSD mandra-pahafaty ny PSD daolo ny olona rehetra tamin'ny andron'ny arema varema coparema serema marema misy ak sy parema satria misy eo koa misy mpivady mpisepa mihitsy ary nefa tonga indray ny tim tsy mamena tim fanampiasana tim fahasalamana tanora tim daolo ny olona rehetrarehetra tonga indray ny TGV de nisy olona atao anatin'ny arema taristary lasa TGV fa zao no nampiavaka ny tao fotsiny de zao nisy foana nyvovonana zako raha teny amin'ny trismia za napikabary aza za tsy mba niady vakotra miakary ry ambony ary izy ry ambony ry za ihany ty fa na misy fiombahoaka tetoko tao amin'ny force de changement fikambanana toko maro de avy eo a nisy tsy mitovy hevitra de atao ny UDRC de ny nitsangetrarehetra zany tiako tantaraina de ny hoe
misy foana ny tsy fitofikevitra ao anatina vondrona politika iray fa ny zavatra ny seto amin'ny mapara de tsotra ihany le izy a izahay a de miezaka ny amaro anisanay a eo amin'ny antemera-pirenena satria izahay a ny anisany nanoana an'io lalam-panorenan'io mba ho lanina ny anton'izay de tsotra rehefa ny maro anisa ao amin'ny antemera-pirenena no manendry prime ministre de moramora kokoa ny anatanterahany mpanatanteraka le hitahitam-bahoaka satria marina fa manana ny programma ny filoam-pirenena tamin'nisy ngotsaka ho tanterahin'ny gouvernementa fa ny akaiky amin'ny vahoaka indrindra tsy avy io a miasa vita amin'ny fampitsarana fa misy avy koa amina eo fa ny akaiky amin'ny vahoaka indrindra de ny solombavam-bahoaka izany hoe raha motsaka solombavam-bahoaka de hoe fidona evraolodinina fa io entiny any ity etahitanao ity de izay no natonga anao hoe tokony maro anisa ao manendry ny prime ministre de no maro anisa ary izahay dia teo nanomboka ny olan'olana maro samihafa satria tsy azo atonona fa izay de nanoana 100 ny filoera jonary mampianina mba hahafahanay zany hoe nahodana ny fitondran'ny filomaha-karavalymanana dia ho anoizana le tonom-bahoaka sy le fanatanterahana n'le hitahitam-bahoaka de nitohananay izy a de rehefa maro anisa zany zay de nihevitra zay hoe izay manindry prime ministre de ho tanterahan'le prime ministre tendrinay a akaiky anay kokoa lay etahitam-bahoaka nentinay de nanontanina tany amin'ny ACC de hoe namoaka ny ACC hoe anodikan'io a de zay vondrona politika maro anisa be indrindra ka niforona talohan'ny fifidianana rehefa mivoaka nefa ny gouvernementa fanindrena prime ministre fa mbola tsy gouvernementa de tsy zay ny zavatra anseho dia nanapa-kevitra ny fivorimben'ny mapara na tsy natsangatanana mihitsy tao hoe ahoana ny fijeritsika anyity misy pay lalàna tao nisy miaina amin'ny lalàna tao de hoe anticonstitutionnel io a fa tsika tsy andray anjara amin'io gouvernement io satria lasa tompona andraikitra an'izany tsika anisan'ny divana tetony hoe ny fiverenana amin'ny lalam-panorenana satria raha malala fa na anticonstitutionnel na tsy anticonstitutionnel ny zavatra anseho tamin'ny 2009 de efa nekeny rehetra nisy ny tongotrotra fa tsy nahazo fankataovana iraitsa-pirenena satria no hiverina fa mila miverina amin'ny lalam-panorenana tsika de teo zay nanapaka de nisy nefa noho ny fony fotoana sy ny sisa efa fampiresaka taony mapara dia nihiditra ihany mapara izy a satria tsy mbola nisy fandroana tao amin'ny mapara izy a satria nisy nanorona mapara ary nympandrindra national mapara mihitsy a tsy manana olana mihitsy mngala miandra Andriamatomar-Antson sy ny filolevitry ny fondrana mapara docteur Joanita fa zao raha ny fitsipiky mapara fotsiny loha dia tsy andray anjara ary za zany tsy mba ampiderany ankolafaravalmanana satria tena azo lazaina fa adversera politika aneo na de tsy manana tsy miady ary zay fa nevitra tsy mitovy fa nideraiko ny ankolafaravalmanana tompoko ary efa nambarako zay tam'izay satria ohatra nisy sorena tampoko namana hoe nahoana no manenjika hoe mba nahazo ministra ve de tsy manenjika zany hitondra fiombahoaka any am'reny foana fa eo izy loha ohatra ny tineniko tamin'le ministra ray zay hoe raha mbola tovavy ny zanakao a de kendreo hoe tsobe voka fa tsy rehefa 20 volana izy vo asinao manala zaza fa na mpanolana na manala zaza injehan'ny lalàna avokoa vo manao fototra l'olona manao trano a de sokiko sakana fa tsy efa vita amin'ny building any zay vo zeranao ny bulldozer tsy etsatsetsat tsy aritra iny vo izay no tonga na niteny tamin'reny namana rehetrarehetra reny hoe tsy manana olana aminareo sy ny sisa fa nankolafaravalmanana rehefa manao zavatra mihera amin'ny datany any Afrika atsimo fa tsy maintsy maka tsodrano izy fa nitsodrano zava-mahery manajanga ianao tsy reninao izy de maro andro anao fa ny rainay na mbola tanora président Rajoelina raha nanao fampelezan-kevitra izay solombavam-bahoaka reo amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina amin'ny 10 alina amin'ny firy eo akaikinay teo foa ny président Rajoelina nampandany manoro hevitra anay izy tsy afaka manao fampelezan-kevitra tsy zao ny tokony izaho zao ndrandray voateny foa misy mila manao an'izao kely tsy masika loatra tsy tsara fana tsy manao an'izao izy ny ray aman-dreninay teo fa nampalahelo de zao a tsy nera tamin'ny ray aman-dreny namana sasatsasany de nandeha tany de nihiditra tao fa zao am'izao fotoana zao zay mapara ny savovotarika ilatona
olomboto zay tsy miady zay tofompa am'savy ary misy tonga tany nandehanany tany tsy tady seza fa andamina satria na tiana na tsy tiana misy tsy fakazo tsy mbola mpanohitra izay mizaka efatra mantsy filazam-potoana amin'ny tsika malagasy ny enina lasa ny emma kehitriny ny entso ho avy ny ampo mahazatra raha maly ianao nanohitra de nanohitra androany ianao manohitra de manohitra raha pitso anao hanohitra fa mipanohitra maty any raha androany mampianatra de mampianatra fa io ny asako mpampianatra fa ny anay a rehefa misy zavatra tsy mety de mila toeriny tsy nety taminay na nyrenan'iny fa zany akoko tsy midika fa tsy nety daolo natao ngetrak'izay ve dia nanohana olona hoe anao zavatra tsy mety eo anaty angay volana sorovolana de ho toerinay sady zany hoe mbola tsy manohitra ny filoham-pirenena zany ny mapara misy tsy fitovy-kevitra amin'ny filoham-pirenena amin'ny mapara tsy ny filoham-pirenena ireko fa ny AVM sasatsasany fa tsy mpanohitra ny fitondrana zay tarihan'ny filoha egatronary mampianana ahoana moa nanoheranay an'io nefa ny ankolafa ravalomanana aza izay tsy nanoha anazy ny antoko maintso aza zay nilaza fa mpangala bato tsy mendrika hoahoava zay nilaza fa reo de mpanao an'izao reo mpitondra rehetrarehetrarehetra moambadika eo fa za mihino fa katsikatso politika nanohana amin'ny PMP sasany oa amin'ny filoha egatronary mampianana ary tsapanay zay feto amitsika nge misy mpikaramanady politika na ao anatin'ny maparaka de misy eo fa mataotahoatra sahatra ha izy ke filoham-pirenena raha vany eo tentemiera-pireneny ty laha mivolandray tsika rotsaka de tsy depute tsony tsika fa aloha manampitamby aloha mampiavana ny avoloha misy zay ny atao nandehana zay aloha ampiavanina risirisiri fa rehefa mipetraka o zay a ary zay zanaka mamparanay dia miady hevitra mifanakalo hevitra tsy ny sisa de milamina ihany a ary tsy misy vakivaky zany mapara fa ny valala misy plaza mahay miady hevitra izy aho maly zay ny voky androany zay ny voky mbola voky zay raha pitso fa tsy hoe rehefa tsy mitapatapa manakotana ny fivorinao ny antemera-pirenena koa raha olodinina hoe mivazavaza fonao a de hoe te ho lany vice président na président na commission na zao a de mangina tsy ny sisa fa ekenay sasa mba tsy fandirana fa zao kosa nisy tolom-bahoaka teto nisy zavatra nitakiny vahoaka teto ka raha mitsipaka an'izay tsy mifanaraka am'izay satria mbola ho avy eo aminay amin'ny antemera-pirenena ny gouvernementa ametraka voalaza lalam-panongena raha ivolanao rina mipetrahany ny programme anasany de tsy hitanay eo le izy hoe fanaraka am'le tahita-bahoaka azy hoe fiteny matetika mantso hoe zay tokony atao amin'ny filoham-pirenena natao satria izany eny sa fidim-bahoaka izany e no tsarainy vahoaka non samy voafidim-bahoaka izay ary ny tena rametrahany vahoaka amin'ny fitokisany hoe ty eto any ka rehefa tsy mifanaraka am'izay kosa no zavatra atao ohatra zany tsy manana olana ny président mahakaravany manany raha misy mpinana ny aortany sy ny klassikona nisan'ny fahatelo ana fahafolo fa zao za tsy tia mpitary vatom-pilambava tsy nitovizako hevitra ao raha angotsaka izy tatitsika ahazo 4 lisa tokantrano enina ro ngam'zay ahazo 4 lisa tokantrano ary azo tanterahana tsara mihitsy zany satria raha 15 millions fmzay ny 4 tam'ireny a ka ampisamborinao vola 15 millions mpitondra taxi iray a ka mandoa 50 000 par jour a dimo folo volany zay de efa voalohany azo tanterahana zany fa rehefa lany izy voalohany foanny 4 sy 2 sy vo faharoa Volkswagen Volkswagen ny zavatra nisy teo zay nampiato ny fatokisan'ny mpamatsy volatsika ka nahato ny tany amin'ny taona 20 ka raha ohatra hoe mifanaraka tsy ataon'ny gouvernement io de mareko fa tsy maro anisa avy eo amin'ny antemera-pirenena mihitsy ny ao fa io moa zany zay tonga amin'ny fitondrana de manangana tokotoly ka raha mavita lena inona moa ny olana anay zange tsy manana engagement mivoaka firenena satria zange tsy mpanatanteraka fa zay azoko tanterana ny atao fa zao kosa de eo vo hita hoe ty tokony toerina fa raha ohatra kosa ka mifanaraka amin'ny tahita-bahoaka ny ataony zay tsy piskidy mila voatsiary ka mpandiny marary fa zao tsotra fotsiny hoe za kosa tsy mino hoe reo PMP sasangreo ka tena hoe fitiavana ny eratronary mampianana filoha atsaina loloavina tapololoha ny erahany aminy fa misy katsikatsy ao mety zavatra misy hoe satria mifanolana misy olana mapara sy ny aloha laina namany ty betsaka nge ny alliance contre nature teto amitsika
ka mety katsikatsypoli ary mety nimba zavatra io a mety nimba zavatra io satria ikutobalita natao patisy ikuto voalava tsika ny anatitra fa ny anay fotsiny aloha de tsotra ny anay hoe ny mapara de nanoana ny filoeratsonary mampianina ka tsy afaka ijerarina tava am'olo efa mpanao serpent politika sy ireo mpivadibadika hevitra mpizara ny akaka tamin'ny filohandra ratsoelona ny tolona sy nandray anjara hatram'izay hatram'izao a de opération dinosaure le dinosaure politika ary namezan'olona tsiny any filohandra ratsoelona de manodidina anao nge dinosaure de olo katsakatsaka maso fantsipoky hoanina rivariva mampatoky fa zao misy fotoana tokony hipetrahana reny de efa mipetraka am'izay a tateorina le zavatra rehetrarehetra tsy manana olana mihitsy de miarany sakafo zahay tao am-pont d'or mapara sy ny premier ministre Coulrosé io tam'izay nanao arosasy teny am-pont d'or tsy manana olana aminazy mihitsy zahako fa zao kosa e Madagasikara tsy lan'olo manga Tananarivo tsy lan'olo manga Madagasikara tsy lan'olo manga tanora ve ny tahaktolona ray aman-dreny izy elany etezana lava folo fa elany enana kosa ola miongopolo de tsy misy ve natao amin'ny azo ve mamba tanora de mampolo taona farafaratsiny na empolo taona fa olona raiky amby fitopolo taona ve no hitondra ty fireneny ty mialatsiny zay a de mba fanamariana jerena tao fa ny anay a de zao hoe raha ohatra ka antitra izy vao mena fify fa misy tanora de efa tsisy nify tsy olana aminay fa zao fotsiny anay zavatra pianay hoe misy atahitam-bahoaka amy taona mety mivoaka hoentinay sy mba moaka Madagasikara tanteraka io miaraka tsika hoy izy namanaka ame vitalina zay niaraka taminay teoloha fa ohatra tsy tanteraka zay miala tsiny miala fondro miala salovito fa tsisy anaky an'izany eto anisany hoe ianao ao anatin'ireo hoe organe ao anatin'izay hoe antenimieram-pireneny zay a lehibiana voamira no filombomira anisan'ny resaka mandeha zao zay moa nyetsonany fivoriana tsy ara-potoanany antenimieram-pirenena ny resaka fitsipika anatiny olaninareo efa nisy le commission andoko moa zany efa nanao ny asany tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny zoma moa zany efa hoentina eo anivon'ny fivorim-be le izy am'latsinainy a isy ve zany le hoe fivoriana andanina ny bromaritra sa ho voatazona ihany bromaritra eo ianao mapara mety hoe hiaro an'izay hoe vondrona politika mapara zay zay maro anisy ao anatin'le bromaritra zao no azavaiko a tsara misaotra anao am'le fanontaniana fa tena telefônina maro no azo koa na mandeha ny andalana ary koa de mahazo hoe inona ny zavatra marina zao ny fandehany rehefa voafidy misy olombavambahoaka de natsona zay foana nisy teto ambony tany atsona ivory voalohany a de didi-panjakana ny antsoana ivory tsy ara-potoana de rehefa mivory tsy ara-potoana zay de zay voalaza le didi-panjakana io hoe inona ny antom-pivorinareo a no nataonay de rehefa natsona ary zay tamin'ny foro de nitahika ny zokiolona sy zandryolona indrindra de nofidiana tao a ny filoha sy ny birao izay ny voalaza tao tsy nisy mihitsy tamin'le didi-panjakana voalohany hoe manaovy anareo a fitsipika anatiny fa lay zay mifandraika ny fitsipika anatiny ny sasatsasany zay mifandraika amin'ny anatanterahana le fananganana birao no nataonay nanaiky an'izany nrehetrarehetra totompoko na nisy akatsikatsy politika mandainga ary mamita bahoaka aloha retany rendandra selazy fa tsy nanaiky anio na député ra iaka zany hoe samy niaratsy nanara-dalàna zany ianao tsy hoe tsy nanara-dalàna dolo izay amialatsiny a nanara-dalàna zay satria ny lalàna de didi-panjakana hoe mbovorinareo mifidiana bo maharitra de nandray anjara dolo ny rehetra de mifaninana tao a ny zokiray aman-dreny raha kota mamonjy zao maky satria ny avy amin'ny mapara Kristina Razanamaso de resy teo de nandray koa ny fividianana fololefitra de nisy ny resy nisy na resy ny ekena teo ary samy mobiana teo le izy fa rehefa natsapan'iny io matanjaka be le mapara de nitongony tao amin'ny PMP tsy nety nandray anjara tsony a raha tsy hoe diniana aloha ny fitsipika anatiny de zay ny teny hoe nivoritsika eto nge fito birao e ohatra le nataotsika teo fa tsy nisy didi-panjakana ka raha nandany iny zay de tsy nanara-dalàna satria tsy misy miteny anay mihitsy hoe zao no ataonareo de toizana de lany tolo tafatsangana tolo ny commission rehetra de nitoko tany zareo zavatra nagaga
atao amin'ny asese fotsiny fijeriko manokany ty de hoe rehefa inona no ekena ary efa inona ny tsy ekena satria taorianan'iny ane de nofaina ny asese ary zay manana olona roa koa ny antemera-pirenena tokony ampidirina tao ny mpitsara asese fa de hoe taorianan'iny dia nitokotany amin'ny asese zareo de hoe namaly ny tany amin'ny asese ary mivaly ny tany nefa de tsy milaza koa fa rava le bromaritra diso tsisy an'izany le didym-pitsarana tany fa milaza hoe mila diniana fitsipika anatiny zay tsy manaraka ny lalam-pandrinana izy le nandaniana le maritra teo izy tsy niteny mihitsy izy hoe tsy manaraka lalam-panorenana tsisy an'izany tao fa nilaza izy tao anatiny tao hoe mila diniana mila ampanarahana lalam-panorenana fitsipika anatiny zay ke mbola tsy nandinika fitsipika anatiny ko inona no ampanarahana ny lalam-panorenanao fividianana no nataonay fa tsy misy ao anatiny ianina hoe tsy maintsy rehefa misy didym-panjakana de tsy mahazo ny foko zay raha tsy mahazo ny hevitry ny asese tsisy an'izany tao fa raha nisy an'izany tao ary afantatry ny gouvernement ary fa tsy mahazo ny fidi-barao zay ko manina izy aloha raha ny teny anay eo namoaka didym-panjakana hoe mandehny aloha nareo fitsipika anatiny zay nareo vao mifidi-barao de etaony amin'ny asese aloha de zay no nataony fa nisy fahatsoa ny gouvernement tange zany raha hoe nisy an'izay gouvernement tange zany tokony no menatsiny satria izy nampivory anay tsara-pitaona andinika ny fidi-barao de zay ny zavatra ary zany efa fanao teotra fapetraka ao ny amin'iny fa ny anoizako ao de tonga anay ny fivoriana tsara-pitaona faharoa de mazava be fa hoe andinika le fitsipika anatiny zay mahasabary maintokitozy izahay hoe zay koa te andinika an'io satria na ny assistant anay tokony ara-asa aminay ary tsy misy hatram'izao na izay zao tsy mbola nandray karama na influence tsy olan'io na tsisy karama ary io zay efa vonina niakitra an'izany fa rehefa misy io de anasoavana am-bahoaka zay azo ao na de misy gazety sasany ary manenjika hoe mpiseho be vola mialatsiny fa tsy resaka zany io fa hatram'izay zay de efa nanao asa soa foana ny fahafisainty misimpime nanomboka tamin'ny taona efatra sy roa arivo de zay no nampivoriana anay hoe mandinihy fitsipika anatiny fa tsy misy milaza mihitsy nyvorianay hoe mifidianina reo bro vaovao na soloy bro vaovao fandravana bro maharitra za tsy hoe miaro amreo akory fa efa fidy reo dia roapatelo mpikambana no manao raha misy eloka na photographe zany hoe zavatra tena lesoka angezabe fahatsoana angezabe nataony de roapatelony de izay no nitaterahanay fa ny olana de zao misy olona satsasasany zay resy tamin'ny fividianana teo efa manao kajikajy politika hoe raha vao vity ty fitsipika anatiny tya de aonga ny reto alefa ny amin'ny asese ndray tya de mamoaka ny asese hoe tsara talana iny de miverina vidina ndray ako de am'izay resy reo zay le nga eo taiza 12 andro ve namana maka sy piano ny actualité nomenanay andinianay fitsipika anatiny de misy olona zao de samylaza mihitsy tsy maintsy fitaina androany zay nge natonga le ianao tao hitako tao de zavorovory iny tsy maintsy fitaina zao na hatramin'ray maraina ary io vonjovonjy oatra mpitatyrakena de reo matsaka atao volom-pitsazy fa zay efa maika manana candidat mbola tsy maty akory nyvoa de efa be dehibe ny ravaka mivangany kajikajy politika fa tsy tombotsombahoaka teo boa maharitra teo filohany antenera-pirenena teo filohany efitratsy olana ampiko tsy mbola député akory tsy mbola CST akory efa niaro vahoaka foana tsy olana ampiko zay boana tsy boao fa mbola ifampitady eo zay rapitso mbola afampanao de hoe tereo efa namindinika rehefa misy fivoriana ny antemera-pirenena hatram'izay na ny CST za efa mba parlement efa taona de rehefa misy otrany de fory aloha boa maharitra sady boa maharitra tsy ngavan'ny ACC de avy eo mameno ordre du jour efa mazava ny ordre du jour hoe minatsangana ny commission ataoko zapika ambany anatiny eo fa le sasany manao hoe ataovy hatramin'ray maraina ataovy sabotsy mihitsy azy de lan'io de alefa ny adinay zay nitsorenay vo vita io fitsipika anatiny io de alefa angakangana any amin'ny ACC de mamoaka ny ACC hoe tsy conformité amin'ny tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny fitsipika anaty le fividiana teo de averina hatrany voalohany de aonga teo de tsika milatsaka de apetrapetrana ndray le mizarazara vola kely tsy mampirevy de lany ndray tsika pitika amin'ny mampara zay le kajikajy politika atao fa raha 12 am'izany tsy laninay ary zany nandinika article 10 isan'andro ary zay tao anatin'ny voamera tao de rehefa tena jerena le izy de zay no mamaika ny sasany tao fa tsy misy fa zany hoe nataonay de olaninay fitsipika anatiny io
vitanay aloha io a de makany fa ny fitsipika anatiny kosa aoka zava ngesaka fa raha ohatra zay mivolazo am'le navokany asisia ka misy zava-baovao anatiny io ohatra ny filolevitra atao a enina ny questeur atao anankiroa fa raha ohatra ka ao anaty fitsipika anatiny lasa telo ny questeur zao raha nitatrita atao amin'ny commission dok zay mariana moa fa le vomera manokana tsy manapaka io fa mamolavola fa sasany efa mana efa laninay tao dao lefa amin'ny herinandro ao de efa président fa mifoaka ny gazety tsy manapaka io fa mifivorimbe manapaka ka raha zay nitapaka ao a de mety misy fividiananao zany hoe fanampina raha ohatra ka 12 na 7 na 8 ny filolevitra de mety ampiny io mety miova mifirafitra le vomera satria zay vao mipetraka ny gouvernementa de mbola volavola tony to de mety miova de mipetraka am'izay mivondrona parlementaire de vao mandeha le conférence des présidents fa tsisy laza avy atrany fa vao hoe voalany io de mionga angeto tsisy an'izany io fa misy zay zany le olona vitsivitsy maromaro zay mitady an'io toerany ary ny tena mampalahelo ary mampatahotra le mamparatsasany mahatonga mandesy lahatra an'izy ireo hoe raha ny fijoroantsika amin'ny fotokevitrytsika mapara sanatry ny vavana dililela ka andravahana ny antemera-pirenena satria tsy misy azo vemo ny antemera-pirenena na ray aka satria ny azo vema zany zao tsy manana solonavambaokany fa izay mapara ny tokony solonavambaokany ka raha sanatry zay hoe tsy pahanany any ambavafonay de tsy pahany koa mipmp ohatra ny be de be ny atao mipmp tao mivasoka be tao tetiky no ministra daolo ny tsaikotsaiko tamy fa zaka fa nahazo vato mialatsiny de ohatrany hoe misy frustré daolo de hoe mety hoe zay ma tsy fomba ny filomakavakavany manana ny mipaikady iny taloha le hoe vitsy ny tim atao de raha vaniny antemera-pirenena de ataony tim daolo hatrany amin'ny plantonga hatrany amin'ny filoany antemera-pirenena ka raha misy mitetitetiky ny kalabeanao an'izay koa io de ravy eo antemera-pirenena io raha vao io de avereny ny fividianana de efa mipetraka ny bazy ny azy vema rehetrarehetra de atao zy alany azy fa be de be nge kandidam-panjakana tsy lany hatram'izay de izay no mampatahotra le mamparatsasany hoe ka za nge efa lany vola ka za nge efa tsisy an'izao hoe tsy isy anatateraka ny programme anasaka hoe raha vao miady tadio tsara fa zay navoany zay be ny tanàna teto hiasana andriamanjato reko zao mba milamina fa izy fakazo afilo de mahazo fanampiana be malalaka de mavita tsy sombavambaokany mpanao lalany sy mpanery mpanatateraka ka na ministra izy hoe na zao tereko daolo ka ministra reo nafaly na tsy faly anatateraka ny tetamboka fa tsy anao mihitsy fa misy fotsiny volaposinao mba ampinapinao vaoka amy sosialy sy ny sisa ka izay zavatry zay no olanao amin'ny antemera-pirenena tsy misy olanara politika intsony ao fa zay nge mpinamana mifampiresaka tao tsy misy olanara tsy mpitsovohikevitra ao fa olanara tsezany ao satria teo vice président teo président ary misy sasatsasany eo amin'ny sasany misy tsy de makasitraka ny ramatoa Christine Rajamoa fidiny io sitrapona laka misy ozy nambatiny ambany andro zay no fidiny rehetrarehetra tao de efa lany izy ka ntika an'izay zany nge efa vita le fivorina tsara-potoana io ka lany de misindy zay aloha makany raha sanatry ny vavana dililela moa zay ny avoakany ACC akory atao hoe raha vany bropeo de mifidy indray zay fa tsy mitsika ngefa rehefa verina fividianana de lany reo mbola globe mbola matanjaka mapara ary mbola vonina iady hatrany farany mbola ifandresy lahatra fa tsy hoe mihevitra reo hoe vao vity ty de za le tsy lany faresy tamin'ny teo iny de anambomboatra fitsipika anatinato ovavana de filomaka ravany manana nanao nio daolo teo ravany ny antemera-pirenena de napetra ny daolo le tim rehetrarehetra hatrany amin'ny filopokotany hatrany amin'ny sénateur hatrany amin'ny district conseil ninina tim daoly fa taizany efa rano niongana ka zahako miteny hoe solona tsy tianandra tsy misafiny efa malama hoe azafady zalahy aloha tsika samy akalesona fa mamparany mbola tsy manohitra ny azy vemime mamparany mbola zanaka mamparany filoerajonary mampianiny andao ifampiresaka andao ifandinika taterahantsika le tetamboka za zao tena ivandry ny fotoana norakoan'olona tam'izany nanao propagande ny filoerajonary mampiana vao manonona miteny ao sary vao mikabary manao kabary atsika anao niteteaka taon'olona aty ho amboariny filo iteneniko azy ty satria zany tamin'ny deuxième tonga niona Tom Colbert zay sy ny filo sy ny UDXR de ahoana zany zao ny anatateraka an'izay raha ohatra hoe sanatrika hoe lasa mpanohitra ny mapara
fa sao tsy maintsy tsikaraka zavatra fa mba natanterahako mivahoaka ka ny zavatra eto amitsika de tsotra ihany le izy hoe ajanono député namana ity fitiavatena tya zay mpanao politika ty tena teto am'ty fireneny ty de potika miokana manidana ambony ambany fa mba tsy verena angengetra rehetra reny nanaovana ny tondrosotra sy nanaovana ny olalampanorenana io ary tadio tsara maranako ny teniko de tsotra tadidiko tsara mihitsy ny filo professeur Safelbeka tia metraka prime ministre mifanaran-doha aminy izy de nanao fitsapakevim-bahoaka de faly rifa lany le izy de napetrany ny olona akaiky azy indrindra de raha Andriamatoa Emmanuel Rakoto vahiny fa tsy mipetraka mbola anakory de nanidana ary nanidana hatramin'ny fitondran'ny professeur Safelbeka satria hoe tia metraka ny olona de manova lalàna ka io manova olona tsy manova lalàna io hoe ametrahany anahirana io hoe raha vao ny antemera-pirenena fa raha olodinina tsy mitovitovy hevitra aminy de am'izay ampifaninanana ny candidat-mpanjakana zavona ny faninana foana de torisiko fandroany indray areo fa zao ny olana am'lizy io tsy tia ny vahoaka zany ary tsy mety ny toetsaina ohatry zany ka izay zany amin'ny antemera-pirenena lany fitsipika anatiny dia hita ny avoaka ny ACC zay vao hita hoe misy bro miovana misy bro tsy miova fa na miovana tsy miova ny brao zay mamparaky lobra ifa zay rahina foana zay tsy maintsy marina ihany fa misy mametsy iny ako lasa nareo mamparatolonge ony rehetra lasa kitsitoange zao de efa nisy nametsy iny tao hoe izay ve ranga amin'ny folo zay mbola ministra am'ray zay de efa tsy ministra ohatrohatra be da be nge ntisy fanantenana tao fa zany tsy famezatsy iny zany akory fa ny zavatra tokony apetraka de hoe aleo re ny tombotsombahoaka am'izay ny jereny aleo re le tehita mivahoaka am'izay ny jereny zay efa vonona na ho député tsotra ra tsy olanampy ka zay mampilamina an'io fa zao kosa raha misy safidy mahoaka kosa mipetraka tsy maintsy arovanay iny na iza ho faly na iza tsy faly ia eny ary zay no mamarana ny fandaratsika Andriamatoa Isolo Mavambahoaka manatitra trany ny fisaorana ny mpijeritsika am'ty takariva ity na misaotra anao Andriamatoa Naivo Raolidina nitondra n'izay fanazavana vitsivitsy makasika ny toetra ray eto amin'ny fireneny zay ny farangano ny tsopa mifarany vilona omby faran'omby ena farany eno amin'ny olombelona ny faran'ny olombelona amin'Andriamanitra misy farany dolo ny zavatra rehetrarehetra ka dia misaotra anareo koa nanasanay ary misaotra ampianao any koa ary mbola mamerina ny tenako hoe ny teny moa taky ny ketsa lava loatra mamato tena fo loatra fatotry ny olona raha nisy mety nampalahelo na nisy mety nanafitohana na misy mety nafaly any koa ny zay fitenenana teto de mba apetraka amitsika ihany hoe ataovy taky ny fomangabingo any teny da manitsy azy ny teniko arina fa aza ny tenako fa fitingiko fo ihany hoe nga io olana fananatany io ka tena mirahina ny solomavambahoaka mpanao lalàna sy mipanatanteraka indrindra misy le fiavanamolotra tehitra vao mifanantona de vova io faharoa ny mikasika ny solomavambahoaka de izay de tokony hipetraka amin'ny solomavambahoaka Madagasikara-nay fa tsy tokony akolafiny taky ny mpanao politika na taky ny akondro na tsipriany taky ny didi-tsavony fa ny tombotsombahoaka zay mifidy anay sy ny tombontsom-pirenena ny jerena ary fahatelo ny mpitondra rehetra na ministra na filoha-pirenena na prime ministre na solomavambahoaka niza de tokony heritreritra fa fandalovana ny toerana misy azy ka nikiandra hony tsy asindratsy ny lalao mbola ela ny apitsoko mbola andro misaotra topoky lahy mankatelona topoky vavy zay ary ny masaka azo natolotra anareo mpijery sy mpanaraka akaiky ny fandarana matv tam'ty alina ity zay ny mametraka veloma ho anareo fa manasa trany anaraka hatramin'ny farany ny fahita lavitra matv veloma ary tompoko